mampandrisy anao sady tariky anao amifanatrehany mahagaga. Miarabantsika rehetra tonga soa atao an-tramon'Andriamanitra. Miarabanao zay safidy androany anompony tompo etoziona. Tompo ny amaly fitianao. Ny zavatra sain'ny tompo ampianarina androany dia ny hoe miazona fahombiazana. Alleluia. Azo atao tsara zany dia avana ny miazona fahombiazana. Betsaka ny amin'olona mahomby fa tsy voazon'ilay izy. Toy amin'olona nampiasain'Andriamanitra fa tsy vitany mitazona nefa ampiasan'Andriamanitra azy. Ala amin'ireny olona zay nitahian'Andriamanitra fa tsy voatazony ny fitahiana tonga tao fiainana. Dia lasa tantara sisa. Izy karan'igny zay avy nanamoana e. Izy karan'igny zay avy nahay tampianarana e. Izy karan'igny zay mba avy nanana toerana ambony e. Izy karan'igny zay olo mba avy nalaza e. Ny olona te ahita fahombiazana na hoe te hiazona fahombiazana dia mila manana karazana conviction personnelle. Zany hoe mianara zany mba atonganao hanana zavatra zay mandrisy lahatra anao manokana ny fiainana. Ianao zany zao, ianao miaino na io, inona ny zavatra zay mba tena hoe mandrisy lahatra anao manokana. Ny zavatra mandrisy lahatra teneneny zany tsy inona fa le fahamarina ny tenin'Andriamanitra zay tsy azo nizaniza hozongozonina aminao. Anao hoe mba azo atao an'izany hoe tsy azo hozongozonina. Sa zay te hanozongozona dia afaka mahozongozona anao daholo. Iny Jesosy anenao. Misy manko karazan'olona tsy mba manana foto-kevitra hijoroany amin'ny fiainana. Na ny antony andehanany bavaka raha tsy voavaly raha misy manokany fa magnino manao ny bavaka koa. Traidrovleo e. Tsy voavaly. Fa misy manokany anazy fa inona ny antony natonga anao ny vavaka tsy voavaly. Raha mba temaky Baiboly ro tonao ino manao zao. Mila misy zavatra zany a mandresy lahatra anao. Mila misy karazana fahamarinana mandresy lahatra anao. Tena hoe zavatra nazononao mihitsy a ka nizaniza dia ahozongozona an'iny tsy possible. Sahala aminao zao fantanao tsara fa vehivavy ianao ohatra. Ka nizaniza dia ahozongozona an'izany a tsy afaka mihitsy satria efa resy lahatra mihitsy ianao fa vehivavy. Azonareo ve zany zavatra teneniny? Ohatra zany koa tsika lehilahy. Raha azonao antony fa tena lehilahy anao fa tsy le sarim-bavy na sarin-dahy. Nizaniza hitabataba ilaza hoe vehivavy tsy taitra amin'izany ianao satria lasa efa misy zavatra mandresy lahatra. Ka ny olona anankiray zany tsy tonga ho azy amin'ny sehatry ny fahombiazana raha tsy nisy zavatra aloha nandresy lahatra anazy. Ianao ve zao mba resy lahatra fa mbola iova io fiainanao io. Menga be amizay le izy. Mba resy lahatra ve ianao fa ianao io mbola ho lasa vehivavy mpanaka reny. Sahala aminazy zao resy lahatra mbola ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra. Zay zavatra zay no miantoka ny fahombiazantsika tsirairay avy. Zay zavatra zay no miantoka ny fahombiazanao manokana. Zay zavatra zay no miantoka ny fitombonao sy ny fahatsarany zavatra hitrango ao fiainanao. Matetika ravana antsika tsy mba manana zavatra mandresy lahatra atsika. Ary zany mahatonga anao na dia mahazo toriteny matomboka be andeha anatin'ny pastera faratiana. Izy keny na mba hivavahanao na dia mirizadriza tenanao io raha vakio raha dadasoko mahatonga anao tada. Itsy hoe manana akory mamety. Matadizany raha anao zay intelotelo anao magnatona anao amina zavatra araiky fa raha anao tsy raisiko eky. Ty le zavatra ampianariko anao zany tsisy mipetraka agnatinao ao mandeha anaty rano any tsy haiko sy mandeha izy. Mila manana zavatra mandresy lahatra isika voalohany zany zavatra zany miantoka ny fitombonao ara-panahy. Faharoa zavatra zay mahatonga anao ho hitoetra ny fahombiazana. Ohatra zao tsika zao manome toriteny anao zao makasika ny vola. Mampianatra anao ohatran'izao ny fomba zao mavola. Aza ohatran'izao ny tonga ny vola io ampiasao ny vola sisa miraha mivakenao hota mavila pasteur zay bo tsisy vola. Mahativy ane raha karan'izany ny raha vao nampianarinao takeo iny ny angatany vavaka. Ny tsy hoe nandeha aiza raha ny sofinao tao anatin'le fampianarana. Nandeha aiza ny sainao, nandeha aiza ny fononao. Satria misy mieritreritra za foana ny vahaolana ao anazy. Jesosy ny vahaolana ao anazy. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Ao anatin'izany manomboka androany
fidio ny zavatra tokony inonao azy dia tia mitandritandreny raha foana ndraindray agnatin'ny feon'ny fetretanao ao misy feo mivola aza manaiky iaino reny raha zavatra zay fantanao fa négatif aza manaiky iaino an'ireny ary misy koa karazan'olona manana spécialité hitondra information ratsy ho anao fo misy olona tsy tonga ny fiainanao raha tsy tonga information hafahafa nde hitondra fa hitanay nanay manosady igny zay koa dian'izao izy mody anao viavy le miaramianatra aminareny raha tsy tanà igny miarambe izy mody miare mitandreny raha minofo lahy zay ratsy misy mpamosavy zay mandeha virandabaranganareo tandreminareo lasa izy anefa reny olo reny tegna tianao enona reny olo reny tianao ifampikasokasoana tsy mitondra fahombiazana tompoko zany dia milaza aminao zany fidio tsara ny zavatra tandresana ary zany natonga ny Jesosy nanafatrafo hoe tandremo ny fienonareo ndraindray na io vaditsika io ary ho an'le manambady tsy vaditsika moa fa vadinao aloha itsy ivadinao ino ndraindray amoaziny anao mandray ilazany information ratsy vady hafahafa satria efa hita zao rehefa mba hitanao zany hoe sarotra le zavatra trenareo agnaty tokantrano mba tokony raha mba mampifalifaly ny atao fa tsy voamay ndraiky anao manampitrotraka amin'ny information ampiroro anazy satria mety miatrika tsitsina moatra le tokantrano mety miatrika troso mety miatrika ady mafy amin'ny resaka rabona mivolagna ndraiky anao vakoa en tant que vady tsy haiko zalahy zany aminao fe misy olo zany mitsanga ambaravaragna tsika eo teny any azy valanahy ny azy valanahy izy koa anao nahazo zay taninao ziraiky fa zarainao aminazy na omay anao tonga mba mitondra mbavaka hoe mivavaka hoe raha vako ny fanahy mandray borety mba efa ela agny efa afaka problème io resy agny anao zao tamizio tsy haiko fo misy raha karan'izao riko fa za tsy tia nampitabanao satria hitako atsika mbola miaty mafy mila tandremana mila fidina zavatra inao ary rehefa mihaino zavatra mila ianarana ny fomba fiainona anazy ohatra zany ianao mba mihaino zavatra tsara le zavatra ratsy moa zany igny izy fa lazaiko zany tsy tokony hainonao io fa amin'ny fotoana ohatrany mba mihaino zavatra tsara ohatra hoe mahazo information tsara anao zany le mampianatra anao eto regny zao information tsara zao izy aneko anao dia mba ianaro mihaino an'izy regny ianaro mba ahoana ny atonga an'le afatra le message ho izy fiantraikany amin'ny fiainanao ianara dia rehefa avy mianatra an'izy ianao ny zavatra tokony ataonao voalohany dia manao hetsika ohatra anao maheno fampianarana makasika famelan-keliko ka raha tsapanao fa mbola misy olo mananady aminao manao hetsika ianao mandeha mamela helo ohatra anao zao mba mahazo fampianarana hoe tokony mba hanisy soa olona ndany mba manampy olo sahira ka raha manana moyen ianao ndana manao hetsika manisy soa olona ndana manao hetsika manampy olo sahira mahazo fampianarana ianao resaka hoe fialana amina fahotana après le fampianarana ndana manao hetsika manomboka ianao ro karazana fahotana amin'ny fiainanao voalohany zavatra tokony hainona faharoa fomba fiainona anazy fahatelo manaova hetsika rehefa nanireny izy amen raha tianao azonona ny fahombiazana ka ny zavatra tokony andresy lahatra antsika indrindra ry havana dia ny fisiny fanamasina ao anatinao io zany raha tokony mba andresy lahatra anao ny fisiny Andriamanitra ao anatinao fisiny Jesosy ao anatinao io zany mba ianaro isaky zay matsiaro isaky minitra isaky segonda naizanaiza misy anao resy lahatra ny tegnanao fa misy Jesosy ao anatinao mampianariko zany tany première culte ho anarozy menasen'olo amina ody gaso aho na hoe mifanila bodorindrina amin'olo magnaody na hoe mifampiresaka amin'olona zay mankala anao ka raha vo izy menasy anao ndana mba teneny hoe moramora anao efa manana ny Jesosy aho tsy afaka hiteny nefa anao raha tsy maharesy lahatra anao zany hitanao mahatonga ny olo anakiray samy laza hoe anao mitandremo fa za manana raha n-tagnany ty resy lahatra izy amin'ny raha n-tagnany dia anao koa anao manompo an'Andriamanitra io a ndana mba samy joro manomboka androany hoe za hoe manana ny Jesosy a
tsy afaka itenen'izany nefa anao raha tsy resy lahatra fa ao anatinao Jesosy. Io zany agnisan'ny devoir raiky manokana mihitsy ny mba fiezahanao andresy lahatra ny tegnanao fa manana n'Andriamanitra. N'olo manana ody ary rehefa mampoerapoera, n'olo manana tromba bezesa, indrindra fa no manana ny Jesosy tokony oatra lavitra ny fandraisam-bahatra ao anatiny. Amen. Zany any rehefa matonga ny Baiboly milaza mahay ny zavatra rehetra ozy amin'ny alalan'ilay mampahera. Amin'ny alala. Zany hoe resy lahatra izy fa ao anatin'ny Jesosy. Ny samilaza izy fa hay ny zavatra rehetra. Ary ny olo ny fahombiazana rehefa tsy tokony hiteny mihitsy mivavany hoe tsy mahay ahy. Rehefa oran'ny Baiboly mampirisika hoe anaroze kelikely ero zao ka hika hoe mahera. Zany hoe ny Baiboly zany dia tena contre mihitsy ny resaka negatif rehetrarehetra. Anao izy raha vo kelikely ero alefa mihika hoe mahera. Donc zany amin'ny fiainana manomboka zao aza miteny mihitsy hoe tsy haiko. Aza miteny mihitsy hoe tsy vitako fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Sendra ka tsy hainao le izy mitadiava moyen ahaizana anazy. Fa aza vela hivoaka ny vavanao hoe tsy hainao e. Aza vela hivoaka ny vavanao hoe tsy anananao le fahaiza-manao izy. Manana n'Andriamanitra ianao. Manana ny fanamasina ianao. Ain'Andriamanitra rehefa mandefa olo eo aminao mba hahatonga anao havita zay tianao atao. Ain'Andriamanitra manome tolotsaina ho anao ahafahanao mamita amin'ny zavatra tianao atao. Fa aza mba miteny mihitsy hoe tsy hainao e. Zay zany zavatra anankiray mila mandresy lahatra anao indrindra dia ny fisian'Andriamanitra ao anatinao. Mianara zany mba mitondra tegna karan'izany. Na maigna atsimo na maigna avaratsy, na mandeha mianatra na mandeha bazary, na mandeha miasa, ok anao ahatsapa fa misy Andriamanitra ao anatinao. Ary izy tsy hoe sendra namangy anao tampiangonana taty fa miaraka aminao na izany izy. Satria ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mamangy fa Andriamanitra mitoetra. Vakio ny Isaia 7:14. Isaia 7:7. Dia mampianatra antsika ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 7:14. Izy hoe ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro nananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel. Rehefa midika hoe Emmanuel io nasy petit 3 izy. Anao manana Baiboly hitanao misy petit 3 dia zavena Emmanuel hoe amintsika Andriamanitra. Amintsika ozy Andriamanitra. Ary ny tena tian'Andriamanitra atao zany na tian'Andriamanitra zavaika amin'ny verset biblique dia hoe te handresy lahatra anao izy hoe agnatinao ny izy. Ny zavatra rehefa rehefa ao agnaty dia miaraka aminao foana na izana izy. Matory anao ao izy, sakafo anao ao izy, mandeha anao ao izy. Sahala mitsinainao zao agnatinao ao, jamais misaraka aminao zany. Efa nazavaina iny zany e. Ary ny teny izy dia tonga nofoka nonona tamintsika, monina. Zany hoe Jesosy zany miara-monina aminao, miara-mipetraka aminao, miara-mitoetra ao anatinao. Ao Jean 14:15. Jean 14:15-17. Jean 14:15-17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny dikiko. Ary izaho angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azo zao tontolo zao ho raisina satria tsy hitany mahafantana fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Presizeny tsara, mitoetra eo aminareo ho ao anatinareo. Zany hoe rehefa atsika manompo an'Andriamanitra io tsy midoko am-piangonana eto Andriamanitra fa mitoetra ao anatintsika ary ao anatitsika. Zay fomba fijerezera vao manomboka anananao manomboka ilefa aminao fahavana, manomboka ilefa asany devoly anao io. Satria rehefa nany fiainana amin'ny zava-panahy dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatra hoe inona ny fantanao. Fiainana zava-panahy dia miaina amin'ny fantakarana inona ny zavatra takatra anao. Zay ihany. Ireny zavatra reny no vovan'Andriamanitra lasa hery ho anao. Ny zavatra fantanao, ny zavatra mandresy lahatra anao.
le zavatra takatry ny sainao ireny no transformen'Andriamanitra lasa hery ho anao. Izany hoe devoly zany tsy afaka miataky anao amin'ny fotoana misy zavatra fantanao. Dia eo mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza fa ringanao ny olona no tsy ny fahalalana. Inona mba fahalalana ao anatinao? Inona mba fahalalana ao anatinao? Zany angery avy mahatonga ny Satana rehefa fitaovana toriteny karan'izao no ataony teo andry. Anao olo matanjaka be, anao olo amin'ny forme be fa rehefa toriteny no tsy hainao raha mahazo anao karaha to andry anao. Satria alany anao sao dia maharegny secret. Satria ozy raha fantatrareo ny marina manafaka anareo tsy hoandeny. Zany hoe mifahafantaran-javatra manafaka. Mifahafantaran-javatra dia force anankiray lehibe ahafahanao miady. Eto zany sy ny zava-panany resahana. Satana ry avana tsy mandeha miataka olona feno fahalalana zany. Fa ny olona tia ny devoly atakena dia ny olona tsy manam-pahalalana. Indrindra ny olona tsy mpankatoa zay zavatra fantany. Raha ianao tsy mampankatoa zay zavatra fantanao miomana fa andodombarabaragnany aminao Satana. Satria tsy manana hery ianao. Ny hery dia azo avy amin'ny alalany zavatra fantatra. Inona nefa le fahafantaranao ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Tenin'Andriamanitra. Ainy Jesosy atsika jiaby. Amen. Alleluia. Hatrany amin'ny lalan-dranao any zany misy fanamasina. Hatrany amin'ny tsy maintinao any misy Jesosy. Misy osotra. Zay rehetra momba anao. Zay rehefa hoe zay tsara tombotra reo ozy Baiboly mitete mena. Zany hoe raha jiaby misy anao zany misy hery eo. Ndana zany mba tongava saina. Ndana mba resy lahatra am'zany am'zay tegnanao. Ndana mba manomboka mahita fa anao hoe tsy olona fatantany. Fa misy herin'Andriamanitra anao. Anao tsy azo vonona zany. Adio zany. Tsy ampelantanan'ny mpanendaka mihitsy ny fofonainao. Tsy ampelantanan'ny mpamon'olona ny fofonainao. Fa amin'Andriamanitra. Ary indrindra raha vao fantanao fa Andriamanitra io mitendro anatinao, manomboka eo anao tsy azo kity. Mahatonga ny devoly mbola afaka mikitika anao satria tsy fantanao ny tegna marina momba anao. Alleluia. Amen. Ndaka mba fantaro ny marina momba anao. Na hatramin'ny fotoana iainanao eto ambony tany ange fa voasoratra. 80 taona na 80 taona. Ndana ange zany apetrao fahamarinana. Izy koa mbola tsy ampy 80 taona zany no tsy natao ho faty. Tsy mamanameny zao. Tsy balibalidraha pasteur. Tsy balibalikindo. Enimpolo taona izy na 80 taona. Za zao mbola tsy ampy 80 taona. Azo quando for agora tu faz um tom tiro. Tá em Jesús Senhor. Me tens cuma no katakan mora pastor. Ah no itu mora. Precisa. Tu Bible din laso nino Jesus katinti. E nós não ficamos tenzi inuno. Daí na demanda que se sabe. Zanga vagane to mienga miaraka na demanda. Mienga miaraka mzabata fantas, mienga miaraka mfatakara. Jerivo que Jesus Cristo. Seka Deus samurno melon fotoana izy. Fanamalis la zone zany ambool zany izy mbola tsy tonga ny fotoana. Otry nisy zavatra fantany. Fa izy Jesus eno. Nisy zavatra fantany. Ka anao ino mba fantanao? Anao mijery anahy ino mba fantanao? Fa izay zavatra fantanao ihany lasa hery miasa ao anatinao. Misy olona nery avy mandroaka devoly fa tsy atahorany devoly. Satria vavabe no ampiasainy fa tsisy zavatra fantany. Fa misy olona vao miterina ny Satana fotsy tonga dia miala satria olona io be da be ny fahalalana ananany. Ireny no avadika Andriamanitra hery ao anatinao. Hitanao mamafy be an'ireny mpanompo sambo reny, maro be raha fantany. Tadio izy fa zao izy mbola volana magnino, enjareo magnisa bola, magnisa andro, misy raha fantany. Le ampedipediny akao reny, raha vao keto izy ataoko tratrako izy. Fa raha vao milera karan'izao izy tsy tratrako. Misy raha fantany. Direo zany fanagny amin'ny monde ny Satana agny, miainga amin'ny zavatra fantatra daholo. Direo vao mpanao magie, fa misy raha veriberiny. Fa tsy hoe eo fotsiny izy dia miasa. Ka atsika manompo an'Andriamanitra manana an' Jesosy mila ampy fahalalana.
Aleluia. Anisan'ny fahalalana maventy be bazy ny fandraisan-dahatra fa ho anatinao Jesosy. Anao tsy pokaty, feno ianao, le tompony zavatra rehetra ho anatinao. Fa ndraindray mampalahelo atsika mitebiteby foana, miasa saina atsika. Anao nge ry havana tsy sitraponao ny tonga eto ambony tany, fa Andriamanitra nametraka anao eto. Asambaregninao no lamsa. Tsisy nitsika reny tomany mihitsy tany tsy haiko astaiza. Mbali fasa ambony tany ka za bakeo vatana mipetraka ambolo madiniky. Mbali fasa koa za mipetraka Madagasikara. Mbali fasa koa za ndemonda tsisy nitomany, tsisy nijoro andeha eto. Fa matono lasa olombelona eto programma n'Andriamanitra. Fa tsy programma ny Satana, tsy programma ny fahavalo. Donc tsy misy afaka mikitika anao eto zany raha tsy nenanana programma taminao ihany. Zay nampirisina atsika hoe manompo an'Andriamanitra, mivavaha, mandehana am-piangona, miarama tena manovoera amin'i Jesosy. Fa nindray tsika mbola tady anay tany hafa. Nindray tsika mbola tady anao zavatra adinonao fa raha misaraka amiko anareo Jesosy tsy mahefa manao na inona na iny satria izy ny tompony programma. Averiko eto tsy misy fahavalo afaka manapitra ny hainao zany raha miaraka amin'ny Jesosy. Ankoatra ny tsy fatakala. Nafaty an'i Stéphane nge ry havana, misy lehilahy anankiray evangeliste nafanavo antsoina hoe Stéphane tanaty Baiboly. Tsy dia tondroko andro loatra. Ny aretiny tsy nilefa izy. Azonao ve zany? Balibalan'olo vato maro tsy lefa. Atao milahatra. Nilefa zany namba iny kidomana namba iny kiatra. Azonao ve? Misy zavatra izy tsy tokony hiatra aminao fa noho tsy fahafantaranao dia tratranao. Ka ninona raha ndeha ataon'olo aminao, mety anipazan'olo vola, mety anifomoson'olo fagnafody aza taitsy. Satria tsy mahery noho Jesosy reto. Zay fotsiny ataovy anaty sainao. Na misy fomosan'ino ke tsy mahery noho Jesosy reto. Jesosy ao anatinao. Raha vonao tady atato zany fo mavereny zany teniko zany. Ho hitanao fa hiala ho azy ny tany. Tahin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Ndray andro aneo zay ry Petera, ry Matio, ry Marka, ry Luka ninjeny Saoly. Tsy haiko voniny, nangalana autorisation ta préfecture mihitsy. Dia mivoalana zao izy andeha monoko zalahy aby reky mamadary regny manimbanimba fisainan'olo an-tanàna. Magnano mivavaka fogna regny. Dia izy an-dalana andeha agnenjika ny olo reo miaraka amin'ny autorisation na famonoana no nisehoana mazava lehibe olo teo amin'ny lalany Damaskosy. Zay nilaza hoe ry Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Dalaka bokoa manenjika anao. Izomana dia namaly fery hoe izaho no Jesosy enjenao. Ke ho izy ny tonga dia lavo ny akarapaka tamitany. Tonga sainy moka izy. Za karaha tsy nanenjika raha hafa, karaha ry Petera nenjeko izy, karaha ry Jony, karaha ry Matio, ry Liko. Nefa ozy misy raha mazava be ndraiky mivoaloha zaho Jesosy nenjeko. Ino ny antony? Anatin'ny kristianina tsiraikireky Jesosy. Karaha misy olo manenjika anao izy manenjika ny Jesosy. Raha misy olo mikitika anao izy mikitika ny Jesosy. Atao famarinana anatinao zany. Any amin'ny toeram-piasana inaiza naiza. Fa condition magnano sitrapony Jesosy edy ianao be. Ohatra hoe sady misy litry ianao no mbola hianara fa tontolo aminao. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Alleluia. Amen. Raha ilanitra izy zao mijery anao io tsy ianao nihitany fa Jesosy. Inga ny mba isokatra ho anao ny lanitra. Raha mijery anao zao ny amin'ny tontolo fanahy tsy ianao zany no hita. Anao foana ndraindray tena izy dia avely karaha to paster, dia avely karaha to, tsy dia avely zany fa hitany tompo anao. Fa misy Jesosy ao anatinao. Na iny tompo anetsika rehetra tompoko. Alleluia. Manana anjany fandraisan-dahatra zany. Aza misaraka amin'Andriamanitra, aza sarana amin'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao. Fa raha manomboka mitoetra ao anatinao zany hitanao fa hiala ho azy. Dia isana isan'andro ianao no mamaky ny Baiboly.
Muli volavo igny mba mivangana baiboly zalatsika reo any. Karaha zay sy tanao foana be le baiboly tsisy aminao. Mba mividiana le raviny karaha ty marina misy telefôny tsara be anao. Mba mividiana le raviny. Tsy mahafaty andro mividy le raviny. Karaha nanao mividy kiraro talon nefa mijaly anao magnatao izy ndraiky ndraiky. Vangenao fo. Ty tsy mampijaly. Mba mividiana. Dia isaka mandregna amin'izay atao valoham-pandregna anao baiboly ty. Alohan'ny atory anao mamaky, ny fo maraina anao mamaky. Mba mitadidia amin'izay verset biblique. Mitadidia verset biblique. Anampinao le fahalalana efa anagnanao, mba misy tenin'Andriamanitra amin'izay ndraiky agnatinao. Hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Baiboly dia milaza. Zay ndraiky ataonao rehefa mivavaka anao. Asa atao milaza foana mba nivakinao. Zay le ilàgnan'le mamaky, zay le ilàgnan'le mba manana baiboly. Laza hoe amen. Mampalahelo rehefa gnarahanao milaza manompo an'Andriamanitra nefa na baiboly raiky tsisy aminao. Mamegnamegnatra zany. Da iny tompo atsika rehetra. Ndray andro agery lasanabavy misy mpanompon'Andriamanitra nidirina devoly tagnatin'ny sambre misy anazy. Tsofoky devoly takany dia nikorontany ny devoly daholo biro anazy. Bokiboky jiaby, raha jiaby tambony latabatra dia nikorontany ny devoly. Tsy monko izy nifort tany. Dia zahana moa misy raha madiniky fohy magnakorondany raha. Dia vao hitany dia nieriny tambony fandraiky. Androko mety devoly ao. Haiko izy devoly ao. Dia nieriny natory izy. Dia izy tonga say izy tambony fandregna toy. Zavy dia andregna andamina raha nikorontany devoly. Nifoly. Miregna daholo nareo izy. Ny agnaran'i Jesosy. Nieriny devoly. Alamino malaky raha nikorontany nareo. Dia nahieriny andamina tsirikirety sady matatra. Anao nefa raha mindetsina reny mikasiky tafitrano foana. Raha minalitsy. Raha manao mba mahita raha karaha jany asa makaraha. Wala sainao mihery koa. Any anazy na sainy mihery. Zany hoe izy zany tegna resy lavy sady mahafantatra fa devoly zany matahotra an'le Jesosy ao anaty. Fa anao ndraindray matahotra devoly ndraiky mifamadiky le raha. Anao tokony ampatahotra anazy, anao ndraiky natahotra anazy. Ireo zany le zavatra computer agnatinao. Ny fahombiazanao raha tianao aharitsy, ndrana mitady fahalalana. Anisany zany zavatra teneniko anao. Anisany zavatra mpaherezako anao. Bekabe rehefa ny kristianina mihevitra fa miady amin'ny devoly fo. Anao tsy natao hiady amin'ny devoly zany. Ny fahavalo efa resy tsy adiva. Da iny tompony. Izovy aminareo moa sendra nisokatra ny tragnonao, nisy akoho vavy tafiditra tao ka nanombo ny totoondro. Mikatoko atsika niany. Iny dianao an-tragnonay ato. Izinao tamin'ny akoho iny. Fantanao tsara fa rehefa akoho zany tsy adiva ny foroazy. Wasy! Rehefa ampy anazy maregny osy zany izy, verina fikapolany nantsombo. Atahorany zay. Da iny tokony. Ka devoly koa riavana tsy adiva. Atsika kristianina tsy miady amin'ny devoly tsony fa mandroaka devoly. Ataova agnaty sainao zany. Natao androaka anazy anao fa tsy ady aminazy. Izy efa resinao satria Jesosy ao anatinao fa nandresy anazy. Azonao ve zany? Manomboka zao hoe atao fatakarana anatinao zany. Iegno zany. Fa bedabe raha eo ba. Amen? Betsika raha eo ba. Za sy karaha ty rehefa nanaminay manginy be agny misy tonga za andro raiky mandraiky zany mivoaka avy an-tragno. Ne mipetrapetraka an-tokotany. Maka révélation. Ne anao nefa tragno mihidy mbola sivanao rakobilany koa. Sasany na ino fingoko io tahorany, fingoko katrataka. Reny tahorany. Nefa izy lehibe eto anaty, lehibe nefa mataotra katrataka.
hain'ny Jesosy. Misy zavatra mila mpitoerana agnatinao koa manompony ihany. Anao tsy namboarina mba ho sahirana zany. Ary efa nyteneniko teo fa tsy nisafidy mihitsy ianao ho eto ambony tany fa Andriamanitra nametraka anao eto. Tompona niraikitra feno izy ny amin'izay rehetra ilainao, amin'ny fiarovananao, amin'ny fitahinany fiainanao, amin'ny fahasalamanao, amin'izay rehetra ataonao. Fa condition arahanao le exodus ny province zany. Rehefa manompoany Jehovah'Andriamanitra ao dia hita ny haninao sy ny ranonao izy ary ho esoriny aminao ny arety. Napetraka eto ambony tany eto ianao mba hanompo anazy. Mety be amintsika tsy tonga saina ny antony hitahin'Andriamanitra anao iny mba ahitany fanjakan'Andriamanitra tombotsoa. Atsika vao nomen'Andriamanitra fahasoavana, men'Andriamanitra fitahina, miavonavona amin'Andriamanitra. Sasany zany rasainao magnano ratsy mbola andinika io izy. Dia sy mahay mbola diniky. Mba fantanao moa fa Andriamanitra ne mampitoetra anao amin'io e. Andriamanitra ne magnome ny vola agnaty kontinao reo e. Andriamanitra ne magnome anao fahasalamana e. Andriamanitra mahatonga randrananao ilava fa be da be tokony viavy sola. Lazanao za Andriamanitra aza mariare mihitsy ianao amin'izay rehetra anananao fa ndeso manompo an'Andriamanitra. Fa iny Jesosy ianao. Azon'Andriamanitra tao magnala anao ny any ambony tany eto raha ilainy zay. Aza mariare. Aza mila ady amin'olo, mila mina tsara. Ataovy zay mahatonga anao hagnano sitrapon'Andriamanitra. Fa hanenenanao ary tadidinao hatramin'izao toroteny zany amin'ny fotoana misy raha tian'Andriamanitra ny fiainanao. Mba mitaningy le raha lamoa iny fa narary tamin'andro iny e. Izy laha tataontsika tato le sitrany Jesosy. Antainao izy mahita olo mikoragno izy tia tomagna vava tsy misokatra. Mandeha ozy appel telefony magnantso ny fantanao tsara zao iry ihany magnantso fa vavanao izy tsy misokatra. Mijovabombelona teto izy raha vidinao. Izy le sitrany Jesosy teto. Njo mo izy lasa nagnano vakansy kely avangaindrano. Amen. Raha vao zavatra kely fa mipitian'Andriamanitra amin'ny fiainanao io, tadidinao hatramin'ny torotenin'ny paster. Itira ny volanin'ny paster. Betsaka tompoko ny olona raha manao ny mpasanatr' manao tsinitsinina ny fanompoan'Andriamanitra. Tadidio fa napetraka eto ambony tany ianao mba hanompo azy anao ny sitrapony. Ka raha misy zavatra nalefany amin'ny fiainanao, ndana ampahitao trasy amin'igny ny fanjakan'Andriamanitra. Mitahiny ara-bola anao mba asivo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mitahiny arakasa ianao asivo tombotsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nameny fahasalamana ianao asivo tombotsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nataony mahay mihira, mahay mitendry, mahay manino, asivo tombotsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hitanao fa raha anao ahitany fanjakan'Andriamanitra tombotsoa, azon-drazy ny joro fahavalana. Zany ny revana mahatonga ny arivo tsy azo pitiny magnoarina mikitika ny anao. Saro-piaro Andriamanitra ny aminay. Tsy mamenatra anao miteny anao an'izany. Na za mbola tsy mivavaka ary namosavidy tsy maty. Fa iny kely fa namosavin'olo tamina toaka. Fa tsy maty. Da mbola tsy mivavaka. Indrindra fa zaky azoara. Azoara. Satria efa tafiditra agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainana. Menao zao asa fanjakan'ino. Fanjakan'inao maiky. Fanjakan'ny copine, copain. Ang tani kely olo marinanao, tafiditra ny fanjakan'ino zao fiainanao. Mampalahelo rehefa misy antsika maharegny ny antsoantso ataony neny namidale ny moe fo dala totomina mba za mbala magnafatraoka traoka tonaredy akamboarika izy io milaza taminao farnezy iny Jesosy aninao misy zavatra rehefa mila iainany mba tonga de voly agnalavitra anao ary tonga ny territoire misy anao impénétrable intouchable. Tsy azo idirana. Misy toerana hoe tsy azo idirana. Ary misy olona tadiavinao raha tsy hitanao. Manomboka sarotra idirana izy.
Ohatran'ny koa zany antsika midegrentsika amin'ny tontolo ara-pany. Arakaraka fidirintsika amin'ny fanjavan'Andriamanitra, manomboka sarotra mitady anao, sarotra miditra amin'ny fiainao. Indrindra ko Satana zany tsy afaka miditika anao. Ary manomboka eo voatahiry ao ambany fahasoavana ny fiainanao. Voatahiry ao amin'ny fahombiazana ianao. Fa betabe ny olona tsy zany, fa ohatra hoe nandalo vetivety fotsiny ilay fahombiazana, aveo tsy hita. Nandalo vetivety fotsiny fitahiana, aveo tsy hita. Nandalo vetivety fotsiny laza, aveo tsy hita. Ndana ataovy mahita vokatra, ataovy mahita tombotsoa amin'ny alalanao ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hitanao fa haritra mandrakizay. Tain'i Jesosy. Lo hivavatsika. Misotranao zay tompo, misotranao zay fanamasina ny amin'ny fitiavanao anay. Indrindra ny fitahiana zay omenao, ahafahany nandreny teninao. Midiran-tsetra indray anao fanamasina ankehitriny ny amin'ny fiainan'ireo vahoakanao raiky. Mba ho hisy fiovana lehibe, mba ahaizanay tsiraray avy miazona fahombiazana. Betsaka aminay tompony efa tafiditra anatin'izany fahombiazana izany. Tany indray tantsoainay ny fomba fiazonana azy. Nomenao nay teto androany ny teny, nomenao nay teto androany ny mesazy velona, ahafahan'izany no voatahiry mandrakizay. Misy raha tarinao tompo ao, miasay ianao fanamasina. Asehoy ny herinao, asehoy ny fahasoavanao sy ny fitahianao ny fiainanao. Dira laza voninahitra tompo no averina isa teriny ao anao. Tahio ny tsiraray avy zay nandreny zany afatra izany. Na dia tsy mikipera ny masoa. Aokanao Jesosy hitaha ny fiainana. Ianao Andriamanitra ampahita fitiana azy. Na dia tsy mivavaka ary izy. Tahio fa moa izy Andriamanitra. Aza atao bala ny masoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra nenao. Amen. Sasany mivavaka moa. Ataovonao fomba.